ampifirinanatrany ravana malalana zontsika miona toy zao iain'ny ten'andriamanitra andrany afara tsara am'izany koa e satria mpandresy ilay Jesosy Kristy ary efa resany fahafatesana ifantsangana tamin'ny maty izy ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fian'andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika ary fampiarezana avy amin'ny fanamasina amen. Talata 7 aprily 2022 banjinantsika ireo hevitra hoe mpandresy ny tompo andeha riavana hidera sy ankalazan'andriamanitra isika. Manompo masoko amin'ny tenim-bohitra aho avaiza amin'ny famonjena azy. Famonjena ady avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mahavelona angozozana eny tongotrao, tsy rendrena ny mpiaro anao, eny tsy matorina rendrena ny mpiaron'i Israely. Jehova mpiaro anao, Jehova mifilofanao amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba mely anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehova hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ho fanahinao izy. Jehova hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Fiangonana tena lalàna
saiguirany lalanonana ka niteny ny tombo ajana tetoriny atosi azavana tetoriny atosi azavana matokea riakadimao fanifo haminao lalana matokiri fiangonana yetu faniaina isaonamutsara kanizana karete itetu usulufunarewanapara usulufunarewanapara matokea riakadimao fanifo haminao lalana ivavaka isika ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masino misaotra anao zay fa afaka mivavaka aminao sisainy ny teninao koa midera mankalaza mame voninahitra inaranao masiny izay ampamindra fo ianao tompo koa mamindra fo aminay fa mpanota mahitra izay avelao ny erikay mesa fanahy masino aty anatinay raha andray niafatra tsara avy amofinaina indray izay aneona ny voninahitra ao fa Andriamanitra mpandresy ianao aminaran'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo ilay velona mandrakizay naovanay izany vavaka izany amen. Ny ofinainao antsika amin'ity ity ravina malala dia hitanao amin'ny filazantsara soratan'ny Luka 4:20 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 12. Vaky toy izao aminaran'i Jesosy. Fa no maraina koa amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nakany amin'ny fasana izy nitondra ny zava-manitra izay efa namboariny. Ary hitany fa indro ny vato efa voakidia niala tamin'ny fasana. Dia niditra izy nefa tsy nahita ny fatan'i Jesosy tonga. Ary mbola very hevitra tamin'izany izy. Indreo nisy roalahy niseho taminy nitafy fitafiana manelatrelatra. Ary no natahotra izy ka niankohaka dia hoy izy roalahy taminy, nahoana anao tamin'ny maty no nitadiavanareo ny velona? Tsy ato izy fa efa nitsangana. Tsarovy ny teny izay nataony taminareo. Fony izy mbola tany Galilea hoe ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo an-tanan'ny mpanota ka homboana amin'ny hazo fijaliana ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Dia natsiaro ny teniny izy ary niverina niala tamin'ny fasana izy. Dia laza izany rehetra izany tany Iraky sy ny namany rehetra. Teo Maria Magdalena sy Joana ary Maria reny Jakobo ary vehivavy sasany izay namandreo koa dia laza izany tamin'ny apôstôly. Nefa nataony harirarira foana izany teny izany ka tsy ninoana. Fa Petera nitsangana dia niazakazaka ka ny amin'ny fasana ary niondrika izy ka nahita lamba-pato mipetraka mitokana dia lasa nody izy sady gaga noho ny zavatra izay tonga teo. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala, ho aminao ny fiadanana ilay Jesosy Kristy ilay nandresy ny fahafatesana. Ny ofinainao antsika anio ka anorantsika teo. Luka 4:20-12. Tantara milaza nitsanganan Jesosy tamin'ny maty. Inavo ny zavatra ambara soratra masina eto izay mahakasika an'Andriamanitra. Andriamanitra
izy ka velona mandrakizay tsy manana fahefana aminy fahafatesana koa aza mitady azy any amin'ny maty na dia nataony olona tany amin'ny toerany maty azy izy aseo eto zany fa efa nitsangana soamantsara izy araka nefa noteneniny noho izany dia tsy misy tokony ahagaga mihitsy zava-mitranga fa tena mizotra araka ny drafitra efa napetraka Andriamanitra. Inona kosa no ampianarin'ny soratra masina ny olona? Ama olona malemy olona tsy tanteraka dia mora very hevitra izy, mora manadiny koa ary tsy manisy lanjan'izany rehetra nambara taminy izany. Rehefa ampatsiahivina ny zava-misy anefa dia afaka mahatsiaro tsara ihany. Araka izany dia mila fanamafisana hatrany ny zavatra rehetra ambara aminy dia ny olona. Marina mihitsy izany ilay nolazain'i Paoly hoe mahasoa ny olona ny anaovana teny averina aminy satria tena mora manadino izy. Ambara eto koa fa ny olombelona dia tsy mino izay lazaina azy mihitsy. Ny marimarina koa dia izao, misy zavatra tsy mampiny olombelona mihitsy izay zava-mitranga eo amin'ny fiainana. Tahaka ity Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty ity, tsy azo an-tsaina mihitsy izany hoe efa maty nefa velona indray. Ry havana malala, tsaroa fa efa nitsangana ny tompo ary omeno an'ny olona izay mino azy koa izany fandresena fahafatesana izany. Koa zava-dehibe ny finoana izany rehetra izany ry havana. Mino fotsiny ihany araka ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra dia raiso izany ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitro, misaotra no mifinaina nomeno ao anay izay nambarana ny mahakasika an'Andriamanitra izay ampianariny ny olona ihany koa. Mivavaka aminao izay ny amin'ny asan'ny fiangonanao, mitoro ny filazantsaranao fa velona ilay Jesosy Kristy ary nandresiny fahafatesana. Koa atao io miezaka rehetra atao ampariahana izany. Mivavaka aminao izay nasitranareo marary hitahinao ny asa fitsaboana. Ampinoanareo azy no manjo ary amin'izay manitra sy sahirana ka nohanareo marefo-zokiolona. Tompo, tao io ny fiazakazahanay, ny asa fivelomana, ny fikasana tsara rehetra, ny fianarana dia miarova anay. Tao io ny firenenay. Nivavaka dia teo amin'anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay izay efa nampiombona anay koa nivavaka manao hoe: Ranay eo izay ny an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany ao tahaka ny an-danitra. Meo ny anio izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapana, manafany amin'ny ratsy. Fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa finoana ry havana malala ny tsodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Ilay Andriamanitra aloha rano fanantinanany hameny fifaliana sy fiadana tanteraka ho anareo no ny finoanareo mba hampitomboana be dehibe ao aminareo ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.